Sambatra izay olona maharitra fakam-panahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia handray ny satroboninahitra fiainana, izay nolazain'ny Tompo, homena izay tia azy. Tena faly dia faly ny fo ry namana malala isany mifanatrika amintsika amin'ny alalan'izao fandarana tiantsika tsy fontsika izao. Mamaraparana ny telo volana isika loha hevitra androany dia satroboninahitra iray avy ho an'ny voavonjy. Ianao zany mahazo satroboninahitra iray, za mahazo satroboninahitra iray, ny fianakaviantsika mahazo satroboninahitra iray, ireo voavonjy rehetra dia mahazo satroboninahitra iray. Amin'ny Jakoba 1:9 zao nambarany tenin'Andriamanitra, sambatra ny olona izay maharitra fakam-panahy, fa rehefa voazaha toetra izy dia handray satroboninahitra fiainana izay nolazain'ny Tompo, homena izay tia azy. Tsara dia tsara ny andalan-teny, mahafinaritra ny andalan-teny. Naharitra fakam-panahy, nijaly noho ny fahamarinana, nanaraka ny Tompo tamin'ny lalana rehetra, tsy nivily ekena manandray ny atsefatsefan'ny fiainana eny mety nisy fahotana tsy naharaka ny ambaran'ny soratra masina ao amin'izao voalohany 5:12 ota tsy mahafatana, mety tafalatsaka tsy nanao tsy fananina fa dia tratra ny ota tsy naha, fa nitozo hatramin'ny farany nandroso dia homena satroboninahitra fiainana izay homen'ny Tompo ho an'izay tia azy. Tazako amin'ny mason'ny finoana Jesosy Kristy mijoro eo amin'ny vavahadin'ny lanitra, dia iny ianao miditra, misy anjely eo akaikin'i Jesosy milanja ny satroboninahitra sertifika, dia rehefa miditra ianao dia apetraka Kristy ny satroboninahitra, dia misy anjely anankiray aoriana mitazona lokanga volamena, dia omeny Jesosy ianao lokanga volamena ho tendrenao, dia miditra tsirairay, ary amin'izay fotoana izay dia gaga ny masonao mahita ny famirapiratra ny lanitra amin'ny alalan'ireo tselatselatry ny volamena sy ny vatso, ny lalana manjelanjelatra, fifaliana mandrakizay. Faly dia faly Jesosy mijery anao, mijery ny voavonjy rehetra ireto nahatoky tamin'ny fanarana ny teniko. Misy anjely mitari-dalana anao, rehefa avy eo amin'ny Jesosy Kristy nandray ny satroboninahitra sy nitazona lokana, dia taritiny ny anjely mandray ny toerana izay namboarinao anao, dia ny seza volamena, ny tranon'Andriamanitra Jerosalema vaovao amin'ny lalana izay hitondran'ny anjely anao iny, dia tazany eo ilay hazonaina mamovo 12 isam-bolana, ary ny raviny ho fanasitranana ny firenena rehetra. Gaga ianao ity ilay hazonaina izay tsy nohan'ny Adama sy Eva tany amin'ny Saedena, hitako indray izy, dia fifaliana mandrakizay. Eo amin'ny toerana anankiray angamba dia efa misy anjely mandefa feonkira mireondreona, feonkira izay mahatamana, tsy mankaleo mihitsy feonkirany lanitra. Tsy misy fahafatesana intsony, tsy misy alahelo. Ianao amin'izay fotoana izay rehefa tonga any an-danitra, angamba mety nisy olatra kely noho ny ratra sy ny toe-javatra nitranga teo amin'ny tenanao, jerenao tsy hita tsony le olatra, tena madio, tena mahafinaritra. Angamba ireo toe-javatra izay nanelingelinanao teo amin'ny fiainana dia tsy hita intsony, ngamba ny tenanao nisy aretina nitaiza, gaga ianao fa tsy hita tsony le aretina, salama tanteraka. Noravano Jesosy ny faharatsiana, ny alahelo, ireo ozony fahotana rehetra, dia noravany Jesosy. Tazanao amin'izay fotoana izay ilay namana nodimandry, fianakaviana akaiky nodimandry, kanefa maty tao amin'ny finoana izy, nanaraka ny Kristy, jerenao mifamina amin'izay fotoana izay rehefa nosarahan'ny fahafatesana tetỳ ambony tany. Tsy misy teny ilazana ny fifaliana amin'izay fotoana izay. Faly tsy ombotratra ho tonga any ianao satria tian'ny Kristy, ho tonga any aho satria tian'ny Kristy. Ifampiarabany amin'ilay mandrakizay isika, ho tanteraka aminao zany, ho tanteraka amintsika ny fianakaviantsika rehetra. Andeha haray vavaka isika. Tompo tsara misaotra anao zay, fa ho avy tsy ho ela ianao Jesosy, hanolotra ny satroboninahitra fiainana ho anay tsirairay avy, manolo tena ho anao zay. Tianao zay Jesosy eo, ka terizo amin'ny fanarananao mandrakizay, amin'ny anaranao rery any. Amen.